Misy voka-dratsiny amin'ny siampiarina landy kosa ny fampiasana fanafody famonoana bibikely misy akora simika ampiasain'ireo mpamboly sy mpiompy izay mampihana ny famokarana amin'ity siampiarina ity hatramin'ny 30 na 40 isan-jato. Lova Ramanatsoa Kristian Rakodina Mangatrano mitatitra ny vaovao. Misedra olana ny siampiarina landy noho ny fitombon'ny fampiasana fanafody famonoana bibikely misy akora simika ataon'ireo mpamboly legioma sy voankazo. Araka ny nambarandramatoa Rafarasoa Pierrette, mpandraharaha-mpamokatra landy ao Andraikiba Antsirabe, dia misy voka-dratsiny amin'ny siampiarina tokoa ny fampiasana azy ireny satria mianatra amin'ny 30 na 40 isan-jato ny famokarana landy. Tena misy fetraikany be aloha zay amin'ny landy satria lasa manjary ny mpiompy lasa kify ny olona, ny zavatra ahodina lasa kely. Zay koa zany olana aminay le manondrana koa zany raha ohatra hoe tsy mafeny conteneur matetika na dia hoe betapera ny olona mpanao landy eto Madagasikara dia nendrizarana petatsina matetika hoe amina conteneur dia sarotsarotra kely ny manao an'izay raha misy problème any amin'ny fiompiana. Etsy-andany zany hifantatra fa mamelona fianakaviana manarivony ny siampiarina landy raha ao Andraikiba Antsirabe. Be dia be mihitsy zany ny olona velona amin'ity satria ity zany asa tsy vitan'ny hoe olona ray ihany manao hoe ray ihany manao azy fa misy ny mpiompy dia misy ny olona ohatran'ny nenay zao misy ny mpamoly dia misy ny mpanao tena dia misy ny asa mitohitohy zany le izy dia mahavelona ny olona. Mahatratratra amin'ny 10 isan-taona ny lamba landy vokarin-dramatoa Rafarasoa Pierrette. Tsy dia mionona amin'ny siam-panondranana loatra nefa ny tenany fa ireo mpanjifa no misahana zany. Mametraka olona tokoa mantsy ny fikarakarana taratasy-panjakana izay lava loatra, hoy Ramatoa Rafarasoa Pierrette. Efa tamin'ny androny Jean Laborde tamin'ny taonjato 1920 no nikirakiran'ny resaka landy ny fianakavian-dramatoa Rafarasoa Pierrette. Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray dia ny adina ara-panatanjahantena no misantatra ny fanadinana bakalorea. Efa ao anatin'ny fiomana tanteraka sy efa vonona hiatrika izany ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana bakalorea taona 17 sy 20. Taranja iray tsy azo ambaniana tanteraka ity taranja ity izay isany mampihitsana ny mpiadina ny tsy fanatanterahana izany.